Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesure Presse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Efa tafiditra anatin'ny fiomanana ialan'ny Madagasikara ilay sambo Merci Chips any Tomasina. Mararo ny raisin'izy ireo farany araka izany no voatery tsy maintsy nafindra tamina toeram-pitsaboana tsy miankina. Tsy manana politika mazava isarina ireo diaspora andefa vola eto amintsika ny fanjakana malagasy. Ny mpahita karena izay manamafy fa tsy misy fampandrosoana ara-teo karena azo antenaina raha tsy mipetraka ny politika mazava momba ny vola. Miemitra ny baolina kitra eto Madagasikara tato anatin'ny 5 taona. Hoy ireo mpisehatra amin'izany raha tarafina amin'ireo fifananana iraisam-pirenena nataon'ny Barea. Ny ratsy ny vokatra azo ary amin'izao tsy mbola indray anjara mikoza fahindray ny Barea U20. Tsy misy mamem-pony izany ny fisoratana anarany eny anivon'ny sekolim-panjakana. Hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra tonga teny andotam-penaka sy ny manodidina. Noho izay fahasahiranana izay tonga nivarotra fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary teny an-toerana ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nigadona atao Mongolia androany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Na dia ohatrany didy fampisamborana nataon'ny CPI na ny fitsarana iraisam-pirenena azy, izay isan'ny mpikambana ao anatin'izany ihany koa i Mongolia, tsy nisy izay fisamborana azy izay. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity. Zao matelopolo aogositra teo no voatery tsy maintsy nafindra amina toeram-pitsaboana tsy miankiny ray ao Toamasina ireo marary miisa roa sisa tavela noraisina farany tao amin'ilay sambo Merci Chips any an-toerana amin'izao fotoana izao. Everina hoe efa tafiditra ao anatin'ny fiomanana andao amin'ny Madagasikara ny sambo raha nandray izao fanapa-kevitra izao ny antsiprian'izay. Ny alakamisy fahadimy volana septambra ho avy izao no tapitra tanteraka ny feim-potoana voalaza ao anatin'ny taratasy fifanekam-piarah-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny Merci Chips izay nankatoavy ny fanjakana malagasy ny volana septambra taona 2024. Tsy misy tsy mahalala ny olana rataratasy misy eo amin'ny Merci Chips io na ny mpiasa zany na ireo marary rehetra izay niatrika sy niandry ny fandidina faraparany hatramin'ity volana septambra ity. Marary sy mpiandry marary iray no nijoro favolombelona fa izy ireo no niraisina farany tao anatin'ny ilay sambo ny sitraka fandidina sy fikarakarana mamaim-pona. Nilaza izy ireo fa navoaka tao anatin'ny sambo ny zoma fa 30 volana aogositra lasa teo ary nafindrana amina toeram-pitsaboana tsy miankina iray ao Toamasina ahafahana mamaraparana ny fitsaboana sy iomanana melohan'ny andaozan'ny Merci Chips tanteraka any Madagasikara. Nisidra le zanako dia efa nentina tany amin'ny hôpitaly rehetra tany tanàna moa zany izy efa niditra bloky tany izy io dia tsisy vola zay satria sahirana dia nefa dia nahita n'ity sambo ity zay dia nakaty dia ity sambo le Merci Chips zany no namondra anay sady tsara fikarakara no nataony zareo tao no mahafinaritra zay farany tao zay nisy efa 5 zay fa izy mianankirery zany mbola taraikiraiky tao dia tokony mbola ito zany le asa zany tokony mbola ito tao anatiny tao fa nisy an'izay dia nalefa taty zay fa izy foana mikarakarana natato azy zay na mindrananay tany amin'ny sambo ary resaka hoe soni zay hoe misy resaka soni resaka hoe avy amin'ny fanjakana zany le izy dia mbola miandry n'izay zay dia zay le olana tamin'le izy na mindrananay aty ie zay mihitsy farany tao. Ahoana nahalalana rezy? Nahalalana zany satria zareo fa miteny fa tsy mandray olona tsony zareo fa izay ny farany karakarainy tao dia nazay nalefa ny taty. Za zao tamin'ny 19 juillet igny zany niditra amin'ny sambo. Dia jusqu'à zao
ia zay zegny le farany le mbola managnaritagna le mbola tsy azo atao hoe lefa tsy aray maso fa ankoatran'izay zegny le namanay atao navela mihoby sanitaire l'hôpital be koby jiaby fa zay roy ty foa zegny zegny navitokony anjare aty ny fahasalamana ndraiky aloha dia fa tsisy raha marary tokony tarigniny fa le maso mijery fogna am'ilay fery igny zegny mbola tsy dia normal tsara ary fizahanana dia le izy koa zegny mbola tsy matanjaka raha tsy miaraka amin'ny raha ty zay zegny sy le farany to tamin'ny azoma dia ohatrana zay zegny navoaka anjare farany to fa tsisy koa ary zare fa misy herinandro mahery efa tsy nalaka pension vaovao fo tonga dia le zay efa tao fa mierika namarifarana ananzy mba miangavy zay miangavy mba hoe ito zany le hijanona miasisipsa fa na izay ato raha mbola mila fanampiana ihany koa mbola misy kely mbola ferikely tsy maina dia aty zareo mikarakara zareo malahelo andranomaso angeny sarahana ataony anay ry menakavy mitomandry zareo manahelo anay izy koa malahelo anazy satria fikarakarandry zareo tena mahafinaritra tena ohatriny hoe tokantrano kely ohatriny hoe fianakaviana zareo tsy miavinavina zany ianao tsy manao ninina fa izy mandray an'izay rehetrarehetra zandray raha menatra satria izy manarina tain'ireo tain'ny zanako koa zay marary dia tsy mandray zany ianao fa izy fa mahafinaritra mahafinaritra tena mahafinaritra ny sovitan'ireo Andriamanitra ane za tena etiko ambavaka mihitsy no isanandro mba ilamina zany re satria raha mason'olona na iza na alaherin'olona tamin'le izy le nody reny tena mitaraina daholo le olona raha tsy ivina ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra lasa teo ny nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ny fampitanam-bava momba ny firosoana amin'ny fifanaraha-piarah-miasa vaovao eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny fikambanana tsy miankina Merci Sips hatramin'ny androany nefa miroso amin'ny dingana fangoronan'entana ny Merci Sips raha ny fitarainan'ireo mpisitraka ny fijaboana maimaimpona manoloana ny famoahana ireo marary farany avy tao anatin'ilay sambo maintsy magnorogno entagna ny entagna andro angamba tsy voaorogno amin'ny andro araiky dia lasa nalefa ary amin'ny hôpitaly nefa mampalahelo tomagny vazaha jiaby nampandehanagny roany fa nefa raha tsy maintsy fa izy koa misy ny filaminagna mino za fa tsy maintsy mbala iverigny fo ty sambo fa zay zao tsy mahay mbiagna fa nefa zay fa tsisy be mihitsy aneo fa ireo fo mahay hoe tiany ataonareo atomboanareo nareo mandeha mody antena tsy afaka mivolagna hoe ka za andeha ody satria ireo nahatonga antena ty mitsangana eto za usulny tegna ny vahoaka maro iriavagna mbola tsy tafidriky tamin'ity Merci Sips ty satria fanjakana ray aman-drenitsika regny tsy maintsy misy hoe zavatra mbola nampisalasala ireo fa amizao ato a Merci Sips tsisy olo hoe ke nidriky tato nisy raha nampisalasala hoe tsy hita zay zao azo lazaigna tonga teto voanalohany hitanay daholo ny olona avy tato ny fivoandreo efa nody fa zay ty raha jiaby samby amin'ny aretigninany olo zay nety naharitraritry atsika agny misy mety mataotro amitsao mandeha hoe Merci Sips misy maro zay zao vao fampatahoragna karaha zay fa anony za matsapategna hoe za tsisy raha tokony andeha anaovako opération zanako natao karaha raha tsisy zay navy taty ma za tegna hita hoe fa tsisy le izy raha ireo tranga rehetra ireo fankatoavana ny taratasy arahina soni no andrasan'ny Merci Sips amin'ny gouvernemanta malagasy fa tsy fankatoavana mbava toy ny voalaza tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra lasa teo tsy manana afa-tsy roa andro sisa ny vahoaka malagasy iandrasana ny vaovao tsara na ratsy manoloana ny fahafahan'ny Merci Sips hijanona eto Madagasikara na tsy andrasana ny mety ho toy izany fa ina isy tandrevaka avy amin'ireo tompona andraikitra ny makasiky ilay sambo rendrika atao Tolaniaro ny aliny alady lasa teo voatany ampiangana tao Toamasina no fantatra fa misy olan'ilay sambo kanefa nahazo alalana dia ihany raha ny fijoroana vavolombelona azo fanampin'izay na dia ihany koa na dia ratsy aza ny andro tendry Andranomasina Gaeton Andriatsilavo omaly tolakandro tokony ho tamin'ny efatrora vao ny farana tanteraka ny fanavotana ny olombelona rehetra tao anatin'ilay sambo MS Arana mpitatitra entana Toamasina Tolaniaro rendrika teo ampidirana ny vavahadiny serana tsambony bazary be tao Tolaniaro avitra soamantsara avokoa ireo olona 720 ny ray kosa mbola tsy hita hatramin'izao raha ny voalazan'ireo mpandeha nisy tsy fahatomombanana tamin'ny resaka mekanika ilay sambo tsy karitra zany raha vao niainga tao Toamasina ny alaroby fahavalo amby roapolo ny volana aogositra lasa teo izy ireo boka Tamatavy zay dia lasa boka Tamatavy zay dia izy niala kelikely avy Tamatavy eo agny amin'ny mety agny amin'ny 100 km tonga dia fa nisy problème le sambo sy nandeha zay moteur anankiray zany
dia zay mety afidra manategna zany be zany le vague zany dia voatery zany miteny le commandant hoe na io sika miverina dia sy le zany le mécanicien fa andao foana sika fa tonga sika anagny foana io dia zay moa amla tonga foana zay nandeha foana izy zay vao tonga teto amizany tonga dia efa hiditra an'le douane sy nandeha tampoka zany le tapaky le direction zany dia sy nandeha dia teo amizay zany ireo vaivay foana zany magnamboatra le teo ambany sy mety vita le teo dia ireo koa zany sy mba mangataky solution ireo ahoana zany hevitra hoe mba hagnavodana le voyageur zany mba hagnavodana le voyageur fa gnanireo zany le hoe ahoana le chambre tiky andeha epita amin'ny sisiny akosta amin'ny sisiny miaraka amin'ny entana voatery zay chambre zay voyageur no fagnenana zay hoe na ino sika manomba de solution sika hoe ino solution mba hagnavotra sika dia niteny foana zay niason'ny 118 zay dia niason'ny 118 niteny 118 hoe karakory moa commandant chambre sy mandeha miaso anay fa nareo voyageur koa miaso anay dia voatery moa zay sy apinaso nomenany commandant le téléphone commandant sy apinandray le téléphone zany fampiresaky tamin'ny vokatr'izay olana nitranga teny an-dalana izay ny alahady vao tonga tao tolagnyary ho sambo io raha tokony ho ny andro zoma no fahatongavany nanampitrotraka ihany koa ny toetra ny ranomasina teny an-dalana noho ny andro ratsy vonondraha zany le chambo io zany andeha vadika tonga dia nisoja zany andeha nangalaka sauvetage zany le sauvetage tonga dia nambony ny baribaritiny eo amin'ny une heure eo zany une heure alina eo zany zany alaboro zany dia nipita aty zany eo amin'ny 1h30 zany aho mbola amin'ny ranomasina foana satria le raha zany miboaka ambadika ary satria raha zany miboaka naveviny ririaka rety ambadika avona ndeha to mivainve ohatran'izao foana zany trasin'le direction sy mety mandeha zany dia voatery trasy delika amizay vao maraina be amizay tsy tonga tety zany le takan'izany le situation zay nahazo le teny na foana fa mbo misy passage hafa ohatran'izay zany fa zay musulman zany 21 taminay fanontaniana mipetraka manao tandrevaka ve sa inona no tsy nisakanany APMF io sambo io raha vao hiala tao Toamasina raha nisy zany tsy fahatombanana izany ampy ve ny fanaraha-maso ataon'ireo tompona andraikitra mialohan'ny angan'ny sambo mitondra intana sy olona tahaka izao ao anay ihany koa ny fepetra ho raisina manoloany ireo tandrefaka ataon'ny armateur tompon'ny sambo raha nitranga tahaka izany tsy aivina hatrany rendrika teo ampidirana vavahadin'ny poro bazary be Tolagnaro ity sambo ity izay nahitana entana sy olona misa 30 tao anatiny rehefa izay natosika ino anjandrano izy ireo ka nikisaka teny amin'ny toerana 1 kilometatra mahery miala ny fokotany amin'ny Paris ao Tolagnaro ny alahady ariva voalohan'ny volana septambra lasa teo tokony ho tamin'ny 12 alina vao marainy ny alatsinainy faharoa ny volana septambra saika nahinao avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra tao Tolagnaro vavaon'ny politika no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tsy misy tokony asakana ny firotsahan-kovidiny ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ho ny vovonana Fraisakina tamin'ity androan'ity izy ireo izay vonona amin'ny fanohanana sy ny rehetra manodidin'izay fifidianana be ny tanàna sy mpanoditsain'ny tanàna izay Ilariana Soloniaina tsy mihevitra kandida hafa koatra ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc amin'ny fifidianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra ny Antokotariany sy ny vovonana Fraisakina araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany tsy misy tokony asakana ny filatsahan-kovidiny hoy izy ireo ny fantatra etokotiky Madagasikara kandida ny filoha Ravalomanana kandida ny filohan'ny Repoblika tamin'ny taona lasa nanana ny antota-taratasy rehetra na ahafahana mirotsaka mahakasika an'izay fifidianan'izay inona no fifidianana ngeza mihoatra ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny firenentsika noho izany tsy resaka antony hafa mihitsy no andeha anaovana sakatsakana tsy ahafahana mirotsaka eto Antananarivo renivohitra aminay antokotiky Madagasikara kandida izy ary tsy mieritreritra afa-tsy izay zay tsy aivina ny alakamisy ho avy izao no isokatra ny fahafahana mametraka ny antota-taratasy amin'ny filatsahan-kovidiny mbe ny tanàna raha ny faraka 10 ny volana desambra izao no anatotosana izany izy ny atsika ho totosain'ny Antokotima sy ny mpiaradia aminy ety amin'ny Magoroantany mena raha mpitso hitondranam-bavaka ny kandidany etsika izay tsy nambaran'izy ireo ny momba ny fahazon-dalana izay isan'ny antony anakana ny fitondrana azy hatramin'izay fa nilaza ny tsy maintsy anatotosa izany izy ireo hitantsika eo ny momba izay etsika izay raha mpitso fa fitadiavan-tseza sa tena many olany fahantrana amin'izao fotoana ny fametrahan'ireo sekretera mpanjakana ho ny faneho-kevitry ny mpamakafaka raharam-pirenena iray androany vola be tsy toko-tsoforoana anatin'ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ireo ministera no tsy maintsy andrimbina na ampiasain'ireo sekretera mpanjakana ka tsy maintsy isy fiantraikany raha ny fanazavana netiny androany Christian Ndimby
mitambatra amin'ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ireo ministera ny vola natokana ho an'ireo sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ho ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny sekretera-panjakana izay ahitana ny sekretera miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa eo ihany koa ny sekretera-panjakana miandraikitra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo reny moa zany ao anatin'le ministera izay miaingan'le mission fitsonana azy ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana dia ao amin'le ministera ny aingan'le mission ihany no amindrantsika le vola makao amin'le secrétariat d'État. Ohatra zany zao hoe secrétariat d'État misahana ny fanjahian-tsakafo ny fiantsonana anazy teo dia mission avy ao amin'ny ministera ny agriculture sy fambolena sy fiompiana zany no sotomintsika mandeha makao amin'le secrétariat d'État. Nilaza ankila ny mpamakafaka raharam-pirenena fa vokatra mipakena anivon'ny fiainam-bahoaka no takina amin'ireo sekretera-panjakana ireo fa tsy fitediavana toerana sy fahefana fotsiny ihany. Matotsika manana fitondram-panjakana dia natao havita zavatra na tsara ny fiainan'ny vahoaka tsirairay avy. Ka raha misy ny fandraisan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe ny volan'ireo sekretera-panjakana ireo tafiditra ao amin'ny ministera mifanaraka aminy izay foana moa tena zavatra tokony isy eo fa eo ny mety ny zavatra andrasantsika dia tsisy afa-tsy le fitenin'ny vahiny foana hoe yak le résultat qui compte hoe anatsara ny fiainan'le vahoaka ve zay ninona teknika ninona organigramme ninona stratégie apetsaka amin'ny fitondram-panjakana zay ahafahana mampandroso fametrahana place ho an'ny namana io zavatra io ho an'ny pray antoko fomba fijery daholo zany ny fitondram-panjakana mahita ny fomba fanazavany azy. Maro ireo famatsim-bola izay efa azon'ny Madagasikara saingy tsy manana drafitra mazava amingorana ny fahantrana sy fehezana ny fikaran'ny vidim-piainana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Atoy zany misy ny fanampiana sekretara-panjakana dia anamaivanana ny asan'le ministera goavana be fa ny tena olana manko matetika tsy manana an'le tanjona mazava tsara ny ministera anankiray fa indraindray ohatrany hoe direction dirigeny avy any présidence fotsiny izy dia tsy manana maizy azy raha ny ministra ny serasera ny fandimby na ny sekretara-panjakana ny fandimby teo amin'ireo toeran'ireo teto amin'ity firenena ity tsy efa tokony ho tafavoaka olona manana diplôma daholo ireo olona ireo manana maizy azy fa manino Madagasikara mbola isan'ny firenena faran'izay mandra foana tsy nireo olona ireo no fandimby ireo akory ny tena olana fa le tsy fanana n'le fitondram-panjakana objectif mazava. Manoloana ny fahantrana lalina izay iainan'ny valopolo isanjaton'ny Malagasy andrasana izay vokatra azo tsy ampahitanana hoentin'ireo sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ireo. Andrasana ihany koa na fitediavana seza fotsiny ihany na tena rafitra amany sosialim-bahoaka tokoa no antony nanomezana fahefana azy ireo. Zay zany tsy hoe voatendro sekretera-panjakana dia anana teti-bola manokana ho ampiasaina ao anatin'izay fa tsy manana politika mazava isarian'ireo diaspora andefa vola eto amintsika ny fanjakana malagasy tsy misy fampandrosoana indrindra ny ara-toekarena azo heverina ankilany raha tsy mametraka izay politika momba ny volana ny politika monétaire sy ny politika bancaire mazava zay ny fitondram-panjakana hoy ny mpahay toekarena tamin'ity androan'ity ny alarany avison. Manodidina ny 7.7 faingo 7 tapitrisa dolara teo ny volana ampidiriny ireo diaspora malagasy teto Madagasikara ny taona 3.2 raha ny antotan'ny savoaray izay hiamatratra 2.4 ny arikarena vaobe. Anamora ny fampidirany ny volana ireo diaspora malagasy araka izany hany fanjakana malagasy ahafahana mampitombo ny fotodrafitrasa misy eto amin'ny firenena. Maro ny zavatra mila jerena manodidina izany fa tsy natao kobaka ambava fotsiny ihany izany. Beny ny gasy manana capitaux anivelany dia manana compte en devise izy anivelany. Reo malagasy reo ne inona moa manakana atsika fa maninona moa banque gasy manakana banque tsika eto Madagasikara ohatra hoe banque postale dia asina filiale anivelany ikapitena ny capitaux en gasy anivelany. Zany ny azo atao daholo ny 450 millions de dollars eo lazaina fa hoe ny transfert ny gasy avy anivelany nakaty Madagasikara mbola kely arene io satria misy transfert ane tsy non comptabilisé. Tsy misy fampandrosoana ara-toekarena azo heverina eto amin'ny firenena raha tsy hiamametraka politika mazava momba ny politika monétaire sy ny politika bancaire eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana. Tsy manana politika mazava isariana ny malagasy ampitra vola eto amin'ny firenena ny fanjakana hoy ireo mpahay toekarena. Misy développement durable eto amin'ny firenena
dia ny politique monétaire ny sy ny relation any banque centrale sy ny banque primaire misy instrument maromaro tokony apetraka fa tsika zany a tsy tokony anana position défensive fotsiny zaho amilazanareo fa afaka doublena io 450 millions de dollars resahany io zany le ataotsika hoe le opération directe io resahany io fa raha jerevana amin'ny ankapobeny afaka doublena io voalohany aloha eto toerana foano lalàna milaza fa rehefa misy mampiditra 10 millions d'ariary ianao en mer miarateny mampiasa an'le terme anti-économique zany ilaina ary zava-dehibe anisy tokony ametrahana nisy compte en devise eto Madagasikara raha ny hita ankehitriny saika afaka mitazona ny atao hoe compte en devise ireo fa mpamatsy vola vahiny saingy tsy afaka manao izany ireo malagasy mampiasa vola eto an-toerana. Tsy misy tofo créditeur anisy compte en devise eto Madagasikara ka miaina ihany ny vola izay ampidirana ka tsy masarika ireo mpampiasa vola ny manao izany eto Madagasikara. Ao anatin'ny stratégie de la dette manomboka ny taona 2024 dia voalaza fa iena 30 isanjato ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'ny vola vahiny toy ny dollar. Ngadona teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny tolakandro teo ny Boeing 777 300R ansidina Fly Emirates. Ity ny sidina voalohana ny vol inaugural mampitohy any Dubai sy Antananarivo ka ny kapitaine Solo Andriantina ny mpanamory malagasy voalohany sy andraikitra ny zotra ny tenan'izay commandant de bord. Sidina efatra isan-kerinandro atreto no voalaza fa ho tanterahana amin'ity zotra mampitohy any Antananarivo sy Dubai ity. Ntsikaritra nandritra ny fahatongavany sidina voalohany androany dia nanomelanja manokana izany Andrajoel izay nombambady amanjana ka tonga teny vato androany tsy tahaka ny fahatongavan'ireo kompania hafa teto amintsika zany ny zava-nisy teny vato teo tao anatin'izay fitsenana nyity sidina mampitohy any Antananarivo sy Dubai ity tamin'ity androan'ity dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendry vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Vavao be ao amin'ny Telma, smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritry ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap izao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 503 ariary isan'andro indray izao tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop. Salon des universités membres de Get Company à Nansan. Bachelier, quelle filière choisir après le bac? Rejoignez nos universités spécialisées en haute technologie, découvrez nos nouveaux studios hyper équipés et participez à une séance d'information et d'orientation pour explorer les métiers et formations en informatique, robotique, génie logiciel, développement d'applications mobiles, administration de bases de données, gestion de projets, intelligence artificielle, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital. Salon des universités membres de Get Company ce vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre à l'immédiat Nansan, USTIO Nansan, Ayeli Nansan, entrée libre. Mamena ny arabatrany tonga kilasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tontolo ny fanatanjahantena avy hatrany nondeha nokafatsika izay. Miemitra ny baolina kitra malagasy tato anatin'ny 5 taona ireo mpankafy sy mpisehatra anatin'izay. Raha tarafina amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena nataon'ny Barea. Ny aratsy ny vokatra nevo izao tsy mbola andray anjara amin'ny kozafazo indray ny Barea U20. Manampio ny kianjany Barea tsy fantatra hoe rovina no azo lay homologation na ny fankatoavana avy amin'ny CAF onona sainy. Araka ny fanapa-kevitra no raisin'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra
taratra zao fa miemotra indray ty taranja ity hoy ireo mpiantsehatra. Mampalahelo izy satria nisy ny compétition U20 teo nentina manana an'io kanefa fanapakevitra fédération moa iny zay rafitra mpanapaka ao anatin'ilay izy ifantoka tanteraka ao anatin'ny équipe senior amin'ny qualification CAN 2025 nananandry VV tsika teo René, André, Hussein ry am'izao reo efa tao anatin'ny Baria U20 daholo reny bandy kely reny kanefa mila zavatra tsy maintsy averintsika reny am'izao fotoana zay izy indray mety relève ndreo Baria senior ao anatin'ny équipe reo am'izao tokony atao. Ny antony loha zany ngamba efa navokandry zareo hoe resaka ara-bola no navokany tsy motivé ny ankizy am'le tsy mandeha lava dia tokony mba mitady vahaolana kely ny fédération na mahakasika ny football des jeunes lasa ohatran'ny kilalao le izy. Mila mijery lavitra ny fanatanjahantena raha te azo vokatra tsara ho hatrany faneho-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fanatanjahantena. Mila manomana tany ketsa ho Baria azokiny ary tokony ampitraikefa no mandrafitra izany. Traikefa izay azo avy amin'ny fifananana iraisam-pirenena saingy izao ho tazanimpotsiny izao indray aloha amin'ity taona ity. Diso fanantenana ny mpilalao fa asa roviana ihany koa ny vahoaka malagasy vao afaka hanoana ny ekipa ny eto an-tanindrazana etsy amin'ny kianja Baria ny Mahamasina. Fa io mila zavatra tena mila fitantanana matotra io tena apetraka la fitantanana matotra satria lasa tsy iaina zany le ekipa tsika raha ohatra tsy ekipa pirenena reny jereko fa ny football malagasy en général satria miezaka zany ny club anankiray ho tompon-daka ao anatin'ny firenena dia isolo tena ho an'ny Afrika kanefa fa mieritreritra an'izay fotsiny dia hoe aiza liza anana fahefana ve satria anao mieritreritra déplacement sy nipetrahana ny aloha zany tokony ho karakaraina le izy tokony ho karakaraina le izy satria mino fa misy teknisianina mafy tsara an'io fa meo azy ny andraikitra dia amboary le kianja fa raha isakafo nefa ny vili isakafoanana tsy misy ny tsisy dika ny anetran'olona foana ve ny sakafo tsika ohatran'ny maditra ataontsika io manahirana le mivahiny any antranon'olona foana fa lasa menamenatra na ny sakafo ary hafa mihitsy ny eto an-tanàna. Miemotra ny taranjabolina kitra sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapeny asa inona ihany no mandrosa eto amin'ity firenena ity hoy ny mpanara-baovao. Fa tsy misy maimaim-pony zany ny fisoratana anarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Ho anetsy amin'ny CEG Andotapenaka enina lariary isaky ny mpianatra no aloha ho fampandehanana ra sy karama andro mpampianatra. Noho izay fahasahiranana miatra amin'ny ray aman-dreny zay tonga mivarotra fitaovam-pianarana tamin'ny vidy mirary teny an-toerana ny fikambanana vehivavy malagasy sy miara-miainga tamin'ity androan'ity. Herinandro zay no nilazan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa maimaim-paona ny fisoratana anarana eny amin'ny sekolim-panjakana fa mandrakandroany andoavam-bola avokoa na EPP, CEG, lycée rehetra na an-tanan-dehibe io na ambanivohitra. Andotapenaka kilometatra vitsy miala ny ministera ny fanabeazam-pirenena eninalina hatramin'ny 5,9 ariary izay vola aloha izay. Ny 3/6e zao 5,9 dia ny 3/3e eninalina ariary. Mpampianatra firamina dia mbola andoavana an'izay ny sasany moa le kojakoja ilainao ampianarana ny sasany. Tsy afaka miditra any amin'ny sekolim-panjakana ianao vao tsy mahalohany andoavam-bola daholo ka tsisy maimaim-pony zany. Tena mafy, tena mafy, tena mafy. Fa tsy maintsy atrehana le izy fa izay maharay aman-dreny anay. Tena mirary dia mirary makasitraka ny vehivavy malagasy miara-miainga tonga teto Andotapenaka na mpanantena izy dia tonga tanteraka teto androany zay zao io andeha ho any Sotra dia nahita an'ilay izy dia tsy maintsy tonga dia teto no mividy. 5,4 alina sy 2 hetsy ariary ny fisoratana anarana fotsiny ary manodidina ny 3 hetsy eo ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra roa fa rahafakeliny raha vidy na eny an-tsena. Fatsapan'izay no nahatonga ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga anohy ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Le tanterahana eto androany etsika fivarotana fitaovam-pianatra izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga dia maro ny vahoaka Andotapenaka ny andro an'ity satria ny fitaovam-pianatra amin'izao lafo tena lafo tsy takatry ny fahefamividin'ny ray aman-dreny intsony dia nakasitraka ny vahoaka Andotapenaka satria mora mirary le vidin'le fitaovam-pianatra. Fanampianan'ireo ray aman-dreny dia izay no antony nanosika anay nanao an'izao hetsika izao. Maro ny renim-pianakaviana ao anatin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga mahatsapa izao fahasarotana fampianaran-janaka izao ka antony anatanterahana izy ireo ity fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ity amina komuna maro. Latsaka ny vidiny oharina amin'ny hafa fa tsy mila mandeha taksi be ihany koa ireo mpividy fa izy ireo no midiny ny fotony ka isan'ny sitraka izany ny eny ambomana-mbola amin'ny alakamisy izao.
tontolony asa vetivety no anoizantsika ny fampalalam-bavao nahazo rariny teny anivo ny fitsarany ro mpiasa avy amin'ny orinasa vita plasy tataorian'ny fitokonana sy ny fifampitoriana no olana maro ny anjady tamin'ireo mpiasa isan'izany ny fanitsakitsahan'ny mpampiasa ny lalana velona amin'ny feny asa mifameran'ireo mpiasa tsy ambonjy tobim-pahasalamana raha tojo aretina izay niteraka fahafatesana mpiasa eo ihany koa ny fanasaziana tsy aradrariny ary ny fampandoavana ny mpiasa ny vola very vokatry ny fatapahan-jiro lavareny izay miteraka faty antoka ho an'ny orinasa izay nambaran'ireo mpiasa ho isan'ny tena mavesatra ho azy ireo ndo rahantsika ny fanampanazavana nampivorom-piasa ndray fa tsy zakany tsonga ny delestage fa ho zakany mpiasa manontolo izy dia mbola nanaiky amin'ny zany mpiasa satria tsy minjany aloha tsika matrapitso fa tsy olamaivy ny delestage nefa ny indrisy zany delestage ny tombony folo dia rehefa nitambatra le delestage dia tsy afaka le mpiasa tso zany izy satria misy hatramina 10 ora 10 ora zany ao anatin'ny herinandro no ny fatapahan-jiro dia zany hoe raha ohatra tapakadiny enina zany masinina ny jiro androany dia plus an'le chauffe adiny roa dia lasa adiny valo zany zao nitapaka tamin'le mpiasa nefa le mpiasa niasa toany ny tao anaty enceinte ny société any izy dia teo zany nahatonga le mpiasa tsy nanaiky tsozy satria lafa tonga ny faravona dia lasa cumulé be loatra izy dia tsy mandraika rano izy vao misongadina no isan'ny vaovao azo lazaina ho tsara ihany koa amin'ny Madagasikara ho any androany mivolavolan-kevitra na ny résolution izay natolotra Madagasikara tamin'ny alalany FSM ZL na ny fraisan'ny scoutisme eto Madagasikara mitondra lohateny hoe vivre ensemble la paix nonolanin'ny scoutisme maneran-tany nandritra ny fivoriam-be no tanterahana tany Egypta ny volana aogositra lasa teo araka ny tatitra nataon'ireo délégation tany an-toerana androany ity volavolan-kevitra ity izay entina mpiroborobona ny fiarahamonina milamina sy ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Henri Florian. Isan'ireo firenena nandray anjara tamin'ny fivoriam-be manderan-tany ho an'ny scoutisme no tanterahana tao le cœur Egypte ny fafita-biny folo hatramin'ny 17 ny volana aogositra lasa teo ny teo anivo ny fraisan'ny scoutisme eto Madagasikara na ny FSM ZL tompona andraikitra miisa 10 avy amin'ny antiliny Madagasikara kiadin'ny Madagasikara ary tiliny Madagasikara no nisy oloteny ny skoto malagasy nadritra izany fivoriam-be izany nalohana ny volavolan-kevitra izay narosony Madagasikara avokoa ny ankamaroan'ireo skoto nandray anjara tamin'ity fivoriam-be ity araka ny tatitra izay nataon'ireo délégation na malagasy tamin'ity androany ity nandritrin'io dia nolaniny 7 ny bozaika izay misa 7 firenena 7 zany ny volavola mpanapa-kevitra larana 4 tsipika 10 izay mitondra ny lohateny hoe vivre ensemble en paix zay résolution anankiray lehibe natolotry ny fraisan'ny scoutisme eto Madagasikara zay fandaranasa entina mpiroborobona fiarahamonina milamina hisian'ny fifandeferana ny fampihavanana ny fanabeazana ary fananganana ny ivitoerany resam-pirenena ho fampiofanana makasika fandriam-pahalemana eto anivon'ny scoutisme nanomboka tamin'ny fotoana io zany dia ho ankalazaina eto anivon'ny scoutisme ny 9 ny volana Mai izay antsoina hoe journée internationale du vivre ensemble en paix nandray anjara lehibe tamin'ny adievitra iraisampirenena momba ny fivoavan'ny toetrandro ihany koa ny skoto malagasy ary nanamafy ny hanamafisan'ireo adiombonana makasika izany fivoavan'ny toetrandro izany ny taona 2024 ho avy izao handray fivoriam-be iraisampirenena miisa 3 isika eto Madagasikara izay andraisan'ireo vahiny anjara tsy ela zany hoe amin'ny taona 2024 dia andray lanonana ngezabe anankitelo ny scoutisme malagasy ny voalohany dia le antsoina hoe journée africaine du scoutisme izay atao anosy Belleville izy io amin'ny 15 ny volana martsa 2024 ny faharoa dia ny fivoriam-ben'ny tanora afrikanina izay atao ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra 2024 ary ny fahatelo dia ny conférence africaine scoutisme izay atao ny 1 ka hatramin'ny 4 ny volana aogositra 2024 izay samy atao eto Antananarivo ireo hetsika anankiroa ny fahitan'ny faraisan'ny scoutisme eto Madagasikara fa maro ny endrika tsy fandriam-pahalemana sy ny adilay politika ary indrindra fa ny fahasimban'ny fiarahamonina no antony iray lehibe nanosika azy ireo nanolotra ity lohahevitra ity hoe vivre ensemble la paix
mba hampanjakana ny fandripahalemana eto antany. Manoloana ny fatapahan-jiro sy rano lavareny amin'izao fotoana izao ny hidina an-dalambe ihany koa ny mponina teny Ambatolampy anteroa karaka ny vaovao azo amin'izao oro izao andao arahantsika ny Antsoatarby ny entin'ireo mponina mahakasika izay. Raikina zay greve ty Ambatolampy anteroa ka daga mponina ity zany le fatapahana rano io ny fotoana mahatonga be dia greve zay ty Ambatolampy anteroa ka dia tsy haiko hoe inona zany fandraisana ndraiky nataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao sa hoe inona satria nahoana entin'ny atongo loatra le fampizarina anay mponina ty Ambatolampy anteroa ka hoe sisy rano ty sisy minina ty dia rehefa nangataka zay mpitandram-pirenena nefa zay koa zany tsy manaiky amin'izay hoe any fatolo angany ranonay ty Ambatolampy anteroa fa rehetan'ny atonga rehefa mety le aton'le fanjakana zany eo zay zany miteny hoe sao dia mba tokony vala parak'izay zay ty olona ty rano sy ny jiro ty Ambatolampy anteroa ty tsisy rano zany ty Ambatolampy anteroa. Maresaka iraisam-pirenena vetivety ngado natao Mongolia androany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine nateo azy andidy fampisamborana nataon'ny CPI na ny fitsarana iraisam-pirenena azy izay isampikambana anatin'izay ihany koa i Mongolia tsy nisy izay fisamboran'izay ho any androany. Ity fijidiana nataony teraka zany izay karazana fampisehoana amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ihany fa sarotra izany fisamborana Vladimir Poutine zany. Crime de guerre nanomboka tamin'ny fanafihana ny Ukraine ny taona 2022 no vesatra anenjehana azy ary isany nanamafy ny tokony isamborana azy ihany koa ny isamborana ny filoha Rosiana ihany koa ireo firenena tandrefana maro sy ireo fikambanana sampandrara misahana ny fiarovana ny zon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.